Androany dia misy atelier anankitelo zany sahan'ny tsika kasika ny gestion de risque catastrophe. Dia ty anankiray atreantsika eto ty zany dia mikasika ny fametrahana ny paikady nasionaly, mikasika ny fiatrehana zay vola mety hitranga eto an-toeran'izay. Ary io zany dia arahana amin'izareo amin'ny CPGU avec primature miaraka mitantana an'ity atelier anakiray eto amin'ny BGC nanaovana azy androany tontolo andro. Les plans de contingence io zany karazana hoe fametrahana zany ny paikady nasionaly hoentina miatrika ny vohina voajanahary na mety tsy ho voajanahary koa raha indraindray mety hiatra amin'ny firenentsika anatin'ny taona ho avy zao. Io zany efa nisy foana nanomboka tamin'ny taona 7 makaty dia avozina io isa taona miaraka amin'ireo mpiara-natoka amintsika isan-tsokajy ny PNUD, ny OCHA, ny PAM, tsy angamba ny tsy voatonoko eto fa bedibe moa ireo mpiara-natoka amintsika miara-miasa ny Croix Rouge koa anatiny dia miara-miasa amin'ireo zany tsika mamaritra hoe inona ny zavatra mety hiseho eto amin'ny firenena amin'izao amin'ny taona manaraka eo, zao période cyclonique sy amin'ny période na hoe fin 2015-2016 zao. Dia rehefa apetraka zay dia voafatra zany hoe inona mety ho vinavina ny zava-mety hiseho zany dia mitady koa zany ny vahaolana ho ampiarina amin'izay. Ka ny fivoriana atao ery amin'ny manao les plans de contingence zany manavo plan de contingence dia tsoriketo koa zany fa tsy manao manavo plan de contingence fotsiny fa misy koa fizarana reo lesona azony tsoahana tamin'ny asa natao teo aloha io atelier ataon'ny zareo io dia ataonay mantsy zany fa tsy ataon'ny zareo fa zany hoe aty moa tsika tafiteny hoe zareo zava samy manaraka ny daholo na ny zahay na ny ato na ny ery dia lesona azo tsoahana moa zany avy eo dia ho fampianarana anatsarana ny fomba fiasa amin'ny taona manaraka sy ny manaraka azy eo. Ka ozy izy hoe samy manana ny lanja sahaza azy zany na les stratégies nationales de réduction de risque catastrophe na ny plan de contingence zay atao ary amin'ny espace tera zany dia samy manana maiza azy ary samy ilaitsika reo ahafahantsika makatoky fa ho voafehitsika zany ny fiantraikan'ireo mety ho voina mitranga eto amin'ny firenena amin'ny taona ho avy sy raha manaraka ny SNGRC teo moa tsika zany dia anatin'ny 10 taona manaraka.